Andriamanitra zay omena atsika fianakaviana iainana amin'ity herinandro ity zany a nampiny tenin'Andriamanitra retsika teo dia ny Matthieu 9:9. Matthieu 9:9 dia ny 9:20. Matthieu 9:9 ny 9:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa miharia harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na harafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamon-trano na mangalatra. Io tenin'Andriamanitra io zany a no iainantsika amin'ny herinandro. Maro ny zavatra katsahan'ny olona, tadiavin'ny olona, hiazakazahan'ny olona, dia mamono tena ny olona, manao fiarovana maro samihafa isika mba hiarovana ny harena momba izao fiainana izao. Faraka ny tenin'Andriamanitra zay retsika teo, Maria no efa nifidy ny anjara tsara, dia mba ho tahaka ny Maria isika ka miaria harena ho anareo any